eo pihenona ny tenin'Andriamanitra dia mijery ny Paolo ny dokotera ry afararia dia mahita ilay sary famantarana ny misy sary bibilava ohatran'io dia sika ihany koa mahita amin'ny farmasia reny mahita satokazo misy bibilava miolokoloka io famantarana io dia efa tany amin'ny 200 talohan'ny Kristy satria tamin'izay fotoana izay ireo vahoaka Israely ireo ny tany anefitra dia lasa niparitaka ihany koa tamin'ny tontolo Grika izay taty amin'ny taonjato fahatelo-fahefatra talohan'ny Kristy fa efa 12 siècle taonjato 12 zany talohan'ny Kristy no efa nampiasana io famantarana io hilazana fahasitranana io le satokazo izay nasiana ilay bibilava mahamay dia mahavelona taridresaka ihany zay fahalalana kabe ny culture générale satria miainga amin'ny zavatra fantatsika satria sika zao dia mahita an'ireny famantarana reny amina plaky amina hopitaly amina birao fa indraindray tsy mahay mampifandray azy io ka ilay lazain'ny fanisana toko faraiky amin'ny 20 teo sy koa lazain'i Jesoa amin'ny Joany toko 9 teo dia zao ary ny mahatonga an'i Jesoa miresaka androany mahakasika an'io hoe aho rehefa voafasika amin'ny lakroa sy mitsangako velona zay anareo vao hahalala fa Andriamanitra izay ny dikany hoe izaho no izy amin'ny teny frantsay ataony hoe ho fantatrareo fa je suis rehefa miteny an'izay Jesoa dia milaza ny tenany hoe Andriamanitra zay ego eimi zay no filazan'Andriamanitra ny anarany any amin'ny Exode toko 3:4 rehefa nilaza ny anarany tamin'ny Moïse teo amin'ilay krihitrala mirehitra nefa tsy levona dia nilaza ny anarany Andriamanitra hoe ego eimi je suis dia nadikasika amin'ny teny gasy hoe zaho no lay misy fa nidika izay dia hoe Andriamanitra aho ho fantatrareo Jesosy fa Andriamanitra aho satria anareo zao mbola tsy mahalala ahy hoe Andriamanitra dia sady tsy mino ahy no tsy mino an'ilay naniraka ahy nefa anareo dia mahita fahagagana ary fantatrareo ny zavatra rehetra ataoko fa sisy avy amin'ny tenako fa tsy afaka manao ninninina aho raha tsy avy amin'ilay naniraka ahy fa anareo mafody dia tsy mino nijody ny tenenany anio kanefa anisan'ny famantarana angeza indrindra omeny Jesosy zany dia hoe rehefa tafasanatra hiala amin'ny tany aho ohatra ny nanandratany Moïse ny biby lava tany anefitra amin'izay fotoana izay zay vao fantatrareo fa Andriamanitra ao amin'ny evanjely masin-dazoany moa zany dia tsy zavatra samy hafa akory ny fisanganako velona sy ny fiakarana any an-danitra sy ny fifasehana amin'ny hazo fizaliana fa i Jesoa hiakatra ho fasehana amin'ny hazo fizaliana efa diany miakatra any an-danitra io ho an'ny masin-dazoany sy efa fisanganako velona any amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo any amin'ny toko 12 manazava an'izay ao misy miteny hoe Jesoa ozy izy na dia nahazo mifidy hafaliana azy izy dia naleo ny aritra azo fizaliana fa avy eo nefa Andriamanitra nanandratra azy ambony dia ambony zany hoe ny fiakarana eo amin'ny hazo fizaliana zany efa dia ihany koa fiakarana amin'ny voninahitra dia zao ary inona moa ny zava-nisy tany anefitra tamin'ny vahoaka Israely ampifandraisitsika midiantsika hoe niala isika avy eo amin'ny larobila venina vonina hiampita hanao paka hamakivaky tany efitra mba ho vovonjy sy ho amin'ny fahafahana zay zany ny diantsika tamin'izao karemy zao 100 taona ny atsika fa ny vahoakareo 100 taona niala avy any Egypta niaraka départ ireo vahoaka Israely ireo fa tsy ny rehetra akory no tafita ny tanina mpanantenana Masina Paolo mivaofy zany any amin'ny Korintiana ozy izy tandre moa izy agnareo sody tratra ny nanjony vahoaka Israely ireo koa agnareo tena niala avy any Egypta mba nanana finoanan'Andriamanitra ihany avy any départ ery am-pandehanana ianareo izy ny tany ranomasina mena batemy ara-panahy zay sary ny batemysika kehitriny mitany ranomasina mena satria ny vahoaka jody mitany ranomasina sika kosa niala tamin'ny fahotana tsara départ ny hinana mofo ara-panahy ny hinana mana andreo vahoakareo sika ny fanan'Andriamanitra tamin'ny Eukaristia dia izy ireo izy ny sotro tamin'ny rano tamina vatolampy tany efitra isika koa dia nisotro tamin'io vatolampy ara-panahy io ary Kristy zany vatolampy zany confirmation variavana tsy ampiny hoe vita batemy nandray kominio vita confirmation fa maro tamin'ireo vahoakareo no niapatrapatra tany anefitra ny fatiny satria tsy tena nino an'Andriamanitra nandasy tena handroso fa ny salasala niala hiany avy any Egypta fa diso fanantenana hoe voasa tonga hiany ve misy ve zao lanitra zao
ny voaka Israely dia menimenina hoe ngay fa leo antony mofo sy fantatra hoe inona tony zay moa ny hevitry ny hoe mana inony tony man ho teny hebreo menimena inona koa tony sady ny vava mivindavinda dia mivavaka sy mahazo valom-bavaka dia ny fimenomenomana anisan'ny nahafaty andreo vahoaka reo sy nahatonga azo ny kekerin'ny biby lava tany anefitra dia maro ny maty f'Andriamanitra nefa fatany hoe sika na vita batemy vita komin'ny voalohany vita confirmation mba lavo ihany amin'ny fahotana omen'Andriamanitra famindram-po omen'Andriamanitra famindram-po isika kehitriny raha dikasika amin'ny andro sika kehitriny a dia ny confesy a io a hoe i Kristy mamela ny fahotantsika io ka izay mino ny sakramenta ny fampihavanana hoe afaka manasitrana ny kaikitry ny fahotana satria ny fahotana no mahatonga sika kivy dia mahatonga sika menimenina amin'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra dia manota fa eo ny confesy dia zay mibanjina azy dia mirana sy mba misy zavatra mikendrokendrona amin'ny tarehiny noho ny salamo mibanjina azy fa mirana dia ao zany a no anomezan'Andriamanitra sika fampihavana hoe io sakramenta ny fampihavanana io ane dia tsy inona fa i Kristy eo amin'ny azo fizaliana manapatra ny tanany eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra io a le fampihavanana io lakroa io no eukaristia io lakroa io ny batemy io sakramenta manontolo dia ianao zany raha teo vovonjy sakramenta ny lakroa ny confesy dia mikofesia jereo tsara ao amin'ny taratasy voalohany Masindajoany apôstôly nila zany hoe raha milaza ny tenantsika ho tsy manota isika dia mandainga tsy ao anatintsika ny marina fa zao raha miaiky ny fahotantsika kosa sika miaiky mikofesy zany zay le hoe confesse miaiky manao aveu dia nanao an'izao Andriamanitra tena navita an'izao re miaiky kosa sika dia mahatoky sy marina Andriamanitra mamela ny fahotantsika izy rehefa miaiky isika ary amin'iny fotoana iekesika iny izy ny rany zanak'Andriamanitra teo amin'ny azo fizaliana teo kalvery amin'ny fotoana iekenao no manadio anao amin'ny ota sy ny tsy fahamarinana rehetra izay dia sitrany ianao ao amin'ny Hebreo ihany a misy an'le hoe misangana kabanjino ilay andro izy roany finoantsika misangana kabanjino dia ry amin'ny faraparany ary misy le hoe mahareta isika miezaka mba hafasika manatanteraka izao fifanalana hazakazaka naroso ataosika izao izy dia ario ny fahotana fa io fahotana io no mahatonga sika mavesatra dia naky tokony ho afaka mihazakazaka azy sika manaraka ny Kristy izay tety dia listatsika mitarika any aloha dia ny sasany mavesatra fahotana misy rozo-pahotana sady misy vato ngeza be mitatao vato tena ngezanao ny jony mba rainy somagna ao dia nefa ao kristianina tsy maintsy esorisika zay zavatra rehetra mitambesatra amintsika ny ota ny fimenomenomana ny sy fahatokisana an'Andriamanitra ny sy fitiavanamana zay anisan'ny lazainy dia amaranako azy dia zao mba tsy ho lava efa hitatsika ao amin'ny tonokiran'ny mpanompon'ny avea vakina amin'ny Zomamasina misy anankitelo moa zany ny tonokiran'ny mpanompon'ny avea ny vakina amin'ny Sapakazo le hoe izy ongotan'olona volombava dia roran'olona sy ny sisa dia izy manaiky toy ny zanak'ondrom-bonaika tonokiran'ny mpanompon'Andriamanitra iny manaiky fijaliana tsitrapo fa ny amin'ny Zomamasina ao amin'izay etoko 7:50 maneho ny lanjan'ity lakroa ty sy le hoe zay rehetra mijery azy dia sitrana ny resako teo dia zao ho vakiky mihitsy le hoe amin'izay etoko 7:50 marina tokoa fa ny aretitsika no naitiny eo zany naretina ara-batany io nara-panahy dia alao saresaigna zany fa mibanjina ny Kristy marina tokoa fa ny aretitsika no naitiny ny fahoriatsika ny vesarany isika nefa nijery azy ohatrany hoe olona voasazy sy nokapohin'Andriamanitra sy ahetry ohatra hoe sa misy dikany amintsika na maty izy na sy maty na maty tamin'ny lakroa na maty atatatra inona kiny idirako zay le olona sy manam-pinoana mahita ny lakroa san'andro dia mivavaka mitovy amin'ny olona sy mino ihany ianao dia aferinao ho antainanao rery ny fahorianao dia ao an-dragno ao dia miaritra retinao fa na ny hitongona ny agnaran'Andriamanitra tsy ataonao akory nefa eo Jesoa sy mba ataonao akory ny makaty am-piangongana mangatabavaka sy mba mantokalika aty mitalao fahasoavana fa dia zakanao ao le izy zay le tsy mino zay satria ho anao izao rangahy miboridana zao manao sikina kely io onona gaiky mangala baraka taigna zay le hoe dia voasazy ray lo nokapohin'Andriamanitra tena voahetry fa ny olona mino dia mahalala hoe na dia ny fijerenao an'ny Kristy ampinoana fotsiny hoe Jesoa zay ny akaranao teo
hitondra ny fahorenay hitondra ny aretinay izay zava-dehibe io, izay nametrahana azy talaky maso foana, izay no mahatonga azy ambozonana anaovantsika ny famantarana ny isan'andro hoe ny aretintsika ny nentiny, ny fahorintsika ny vesarany, no lefonina noho ny fahotantsika, no torotoronina noho ny oelitsika, nasina famaizana nahazoantsika fihavanana. Zay io lakroa io zay. Am'izao akaiky ny fankalazantsika ny fijalian'ny tompo zao zany dia mba tady io zavatra hoe mitondra ny aretintsika izy mitondra ny vesatra ny fahorintsika izy fa sanatria akory olona voasazy na nokapohin'Andriamanitra na olona nahetrika hoe tsisy irarahintsika n'izany fa izy no le fonina enitsika amin'ny evanjely amin'izany toko fahasivy le namoaka rano sy ra noho ny fahotantsika ny nandefonana azy dia rehefa nyle fonina izy dia naratra iny rahatra ny Kristy nahazoantsika ny sakramenta, ny tiofesy, ny kominio, ny batemy, sakramenta fito io dia avy amin'ny fon'ny Jesosy voalefona avokoa ry havana dia no lefonina noho ny fahotantsika izy, nitorotoroina noho ny elontsika, nasiana famaizana nahazoantsika fihavana ary ny manan-danja dia hoe ny rahatra taminy no nahasitrana antsika. Ka izay rehetra mijery an'i Kristy amin'ny mpinoana dia sitrana. Ka okarsika tsy ho mpimenimena na tsy hatoky an'Andriamanitra na hampiseho tsy finoana, ny olona tsy mino aho dia olona samy vavaka, olona tsy mba hoe izay tsy vitako satria malemy aho dia vitan'Andriamanitra, arakaraka ny mahabe fahotana iny vao mainka tokony hijereko an'le biby lava tany anevitra hijerevana an'i Kristy sananako finoana dia avy hatrany dia sitrany ianao. Anisany tsy maintsy tenenina rehefa miteny an'ity zany izay hoe amin'ny vavaka moa diacre Jean ary amin'ny milieu du jour vavaka mitatao vonana misy valiteny tsotra kely iny afaran'ny tenin'Andriamanitra le misy hoe les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. Mijery an'i Kristy isika dia andao amin'izay hiditra amin'ilay adin'Andriamanitra, miadia ny ady tsara ny finoana dia mandresy rehefa mibanjina an'i Kristy ianao onona hiady zay, hiady amin'ny fakapanahy, hiady amin'ny demony, hiady amin'ny sy finoana, dia rehefa mahita an'i Kristy isika dia io tanan'i Kristy miapatra io sahala amin'ilay tanan'i Moïse tamin'ilay ady tamin'ny fotoan'androny hoe rehefa lasaka ny tanana dia resy ary maro ny maty amin'ny Israely, fa nitohanana ny tanan'i Moïse mandra-paharivany andro dia nandresy foana Israely. Ka mbola eo ny tanan'i Kristy voafasika ao antsika manandratra ny tagnana ohatran'izao, tsy maintsy mandresy ny ekipany sy ny tafika miaraka aminy fa izay les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. Mpanjino Kristy ndaontsika hiditra ao amin'ny adin'Andriamanitra fa tsy maintsy mpandresy miaraka aminy.